Ao anatin'ny tontolon'ny fiarakodia izay ihany moa dia mbola nitohy tamin'ity androany ity ny hetsika salon de l'auto izay tanterahana etsy amin'ny CCI Ivato tafiditra niditra ao anatin'ny andro fahatelo ny siny moa ny hetsika tamin'ity androany ity ary tsapa fa mahaliana olona maro izay tontolon'ny fiara izay. Rotsy Rakotiny Rainy. Anisan'ny nanintona ny masony rehetra izay tonga teny amin'ny salon de l'auto ilay fiara tsy misy mpanamory ao amin'ny trano eva misy ny Continental Auto. Anisan'ny mampiavaka tanteraka ny Continental Auto ny fananana ny karazana fiara izay afaka hetsika tsy mila mpamily raha amin'ny toerana somary lavitra ny tompony. Isan'izany indrindra ity fiara BYD ity. Anisan'ny tsy mbola fahita firy fa voalohany eto an-toerana tokoa izany fiara izany ary azo ampiasaina tsara rehefa manahirana ohatra ny mametraka ny fiara amina toerana teritery ka manano sarotra ny voana ao anatiny. Continental Auto zany a hitanareo ato amin'ity salon de l'auto édition 2013 ty manana stand a mombana tomobile anankidimy. Zany hoe amin'ny toerana misy atsika izao dia misy a ny collection ny véhicule automatique manomboka amin'ny tena hoe petite citadine des grosses berlines des SUV ary ny pick-up. Zany hoe ireo zany a misy a en boîte automatique eto amin'izao stand a lalovanareo zao eto zao. Dia rehefa avy eo tsika andeha hijery ny stand hafa misy ny stand misy ny poids lourd ny Continental Auto zany hoe le véhicule utilitaire zany ahitana camion, bus 29 places, betonnière, tracteur sy ny rehetra le marque Forland dia ny marque Eiger. Dia rehefa avy eo koa tsika afaka mahita ny stand a Isuzu izay le Isuzu D-Max farany zany no navoaka modèle 2013 dia ny izay makaty amin'ny salon de l'auto zao zany a no mahita an'izay Isuzu zay voalohany. Afaka manandrana an'izay sur piste izay efa natokany GCAM manaovana ny essai sy afaka mijery ny hoe inona no miova sy ny tombotsoan'ilay D-Max vaovao asehonay aty. Amin'izao andro fahatelo ny hetsika salon de l'auto izao indrindra dia mbola maro dia maro hatrany ny olona tonga mitsidika ireo karazana trano eva izay ahitana ireo fiarakodia samihafa. Ny tanjona hoy ireo mpandray anjara amin'ny hetsika na dia eo aza ny fandafosana ireo fiara dia ny fampiratiana ihany koa ireo karazana fiara vaovao ka ny mpanjifa no misafidy izay tena mahasarika azy kokoa. Raha ampitsony moa ny fanamaranana ny hetsika no sady ahafantarana ihany koa ny vokatra ho an'ireo sivy nahazo ny fiara mandritry ny lalao izay iarahana amin'ny Telma.